Manolotra ny arahaba sy ny firaritso atsika hampanaraka tsy tapaka ny mety tetry ny andro amin'ny ity alina ity. Asainay ampanajany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra dia ny satratra avy amin'ny zanabolana hatrany no entintsika hanombohana ny fiarahana. Raha ny vaovao farany mikasika an'ilay rivo-doza dimy eo aloha dia niditra tanety tany Mozambika tany izy io maraina io. Raha ny eto Madagasikara kosa indray dia ala izay tsy maro toerana no mandrafitra ny mety tetry ny andro. Araka izany dia somary andrivotra aloha ny andro ho antsika any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara, izany hoe manomboka eto Morombe ka mipakatra aty amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara aty, na ny eto tanety na ny any an-dranomasina izany. Koa iangaviana isika mpampiasa an-dranomasina mba hitandrina satria misy ihany koa ny alin-drano vaventy. Torak'izay ihany koa isika any amin'ny faritra Boeny any izay misy ny rivotra mahery. Toy izao ary ny mety tetry ny androntsika vao vinavina raha amin'ny rahampitso maraina. Andripindripika ny andro any amin'ny faritry Isambava sy Antala ary mipakatra aty Analanjorofo aty. Anorana tandrifin-drahona kosa zany ho antsika aty amin'ny faritra Vatovavy sy faritra Atsimo Atsinanana. Andrahona kosa ny aty amin'ny faritra Atsinanan'ny Madagasikara, torak'izay ihany koa aty amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Faritra sisa rehetra dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia isitrika ilay oram-baratra isika any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Torak'izay ihany koa isika aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy aty akoatry ny tendrony atsimon'ny Madagasikara izany. Fa isika ato amin'ny faritra Nalamanga, Vakinankaratra ary ny faritra Atsinanan'ny Madagasikara kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona isika raha amin'ny rahampitso alina. Ny faritra sisa rehetra tsy voatonona moa dia saika andrahona avokoa ny andro. Raha ny maripana vao vinavina ao amin'ny rahampitso maraina aloha dia somary nahitana fidinany kely raha mihoatra ny andro any. Any Vakinankaratra any ohatra dia eo amin'ny 4.20 degré Celsius eo. Raha manodidina ny 7.20 sy 8.20 degré Celsius kosa zany ho antsika eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Morotsiraky Madagasikara dia eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 4.20 degré Celsius mihitsy. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia somary anevikevoka aloha ny andro ho an'ny nosy be any izay mahatratra ny 4.30 degré Celsius, fa ny eto afovoantany kosa dia eo amin'ny 7.20 degré Celsius. Morotsiraka dia manodidina amin'ny 2.30 ka hatramin'ny 3.30 degré Celsius eo. Raha toa ianao evoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao ny mety tetry ny andro. Andrahona ny andro any Paris sy Johannesburg, ho an'ny Milan na Europea ary Bangkok kosa dia balika be ingaby masoandro. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa dia andrahona ny andro any Seychelles, ho an'ny Comores sy Maurice dia ahazo orana tandrifin-drahona ry zareo any. Ho an'ny La Réunion kosa indray dia ibalika be ingaby masoandro. Ny fotoana moa manapetra, misaotra anao izay naharitra, mirary soa ihany koa ho antsika rehetra ary mirary zoma mahafinaritra. Izay avy aty amin'ny sampana fampahafantarana ny mety tetry ny andro. Manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.